zavatra tsy ampivoatra ny sainareo mihitsy ary tsy ahitanareo fahazavana amin'ny fiainanareo mihitsy ny fandosirana ny olona mety anohitohina ny finoanareo na dia mitondra zavatra marina ary zay tony mitondra preuve scientifique archéologique mitondra zavatra logika fa nareo tsy heno an'le izy mihitsy andosiranareo satria lazanareo fa antikristo io, lazanareo fa mpanenjika fivavahana io, lazanareo fa raisinareo fahavalo zany le olona ka tsy pahainy méthode amin'ny fiainana miezaka miaino ny zavatra information rehetrarehetra dia eo no manapa-kevitra hoe tokony ino na tsy tokony ino fa raha ohatra hoe andosiranao raisinao fahavalo ny olona mitondra élément zay tsy miteniteny foana fa tena élément scientifique archéologique historique dia andosiranao raisinao fahavalo na jereo fotsiny andralala fitoroteny reto iry dadozy sy ery romily reto andosirany zareo ny anao débat amiko aleo no ina moa zany mitataty isan'andro ary na famaly amin'ny islamo ary fa andosirana satria fantany fa za hitondra zavatra scientifique sy archéologique zavatra azo tsapahitanana raisina inona moa le hoe scientifique hoe maninona no inona ny scientifique maninona tsy inona amin'ny baiboly dia tsotra kely raha ny scientifique milaza fa nisy dinosaure 250 millions d'années nisy dinosaure dia satria scientifique mitondra vestige paléontologique vitany ara-dalana hoe ty le taolan'ny dinosaure nalaina taria dinosaure dia namboary mihitsy dinosaure ty io le izy azonao jena io le dinosaure raha mitantara izy hoe nisy dinosaure taloha misy proof fa raha hitantara ianao anisan'ny zao tamin'ny 2000 ans jesosy tsisy élément archéologique na scientifique mihitsy manamarina fa jesosy dia nandeha tary mikasika fiainany jesosy dia nada ka raha ohatra ny miteny hoe zay mino ny science ohatra hoe miteny science hoe ny tantiky boribory ny tantiky mihodina amin'ny masoandro satria ny science dia afaka makasary mandeha fa sonde spatiale izy ohatra ny izy moa James Webb na i Hubble mandeha any millions de kilomètres any dia makasary ohatra zao ny univers ohatra zao ny galaxie zavatra tsy ataon'ny baiboly zany satria inona tsy anaovan'ny baiboly an'izany satria ny olona ohatra baiboly olombelona ary olona bado tsy manana connaissance scientifique mihitsy ny tsy manana élément mihitsy hoe inona mba zavatra mba hoe extraordinaire navoakany zareo ka raha mitena hoe nareo dia mino hoe ny baiboly dia tena Andriamanitra dia tena mety reheta vatana ihany alay voambony alay voambany ihany fa ny tanjoko raha ohatra sy ny sasany tsy ny hoe ampialanareo amin'ny fivavahanareo na ny tanjoko dia anososy fivavahanareo fa ny tanjoko dia miezaka manohitra le lainga lazain'ny inona moa zany missionnaire lainga asesiky ny olona anatin'ny sainareo kasika na baiboly tena Andriamanitra ty baiboly ty zay ny zavatra ataoko miezaka manavitra anareo anatin'ny aizana fa raha Andriamanitra zany manoratra boky tsy tokony nisy diso isan-karazany zany diso na amin'ny lafiny histoire ny personnage ao anatiny ao diso be daholo ny ville lazainao ny événement anatiny ao tsisy mandeha am'izay milony Andriamanitra ve dia anao faute grave ohatra zany dia n'Andriamanitra ve na ohatra tsy Andriamanitra nanoratra an'izy direct fa ny mpaminany zany asany nanoratra an'izy dia zavatra dicten'Andriamanitra mpaminany ve dia diso omeko ohatra fotsiny nareo ilioka dia niteny fa ny naterahany Jesosy dia tamin'ny androny fisoratana anarana nataon'ny Romanina tamin'ny androny Quirinus fisoratana anarana tamin'ny androny izy moa Quirinus nefa zany fisoratana anarana tamin'ny androny Quirinus zany 6 après Jésus-Christ zany hoe efa taty arina ny naterahany Jesosy zany no nisy an'le izy zay mbola azo referina ihany zay fa i Matthieu dia milaza fa i Jesosy dia teraka tamin'ny androny Hérode zay maty 4 ans avant Jésus-Christ Andriamanitra ve dia anao faute be ohatra zany Andriamanitra ve dia draba be hiteniteny fatana ohatra zany en plus n'izany i Jesosy rao zanak'Andriamanitra dia tsy Jesosy raha verany tokony anahiran'ny Andriamanitra indrindra mikasika ny
vina ny daty naterahany ina moa zany andro inona sy ndraitrarehetra lazana fa hoe 25 décembre nateraka an Jesosy tsy possible mihitsy Jesosy niteraka andro rinina raha ohatra ka misy ina moa zany mpiandrombo teny Ankalamanjana tery matony ny mpiandrombo mbola teny Ankalamanjana dikan'izany mety tany amin'ny septembre octobre tany fa raha 25 décembre zany rinina zany tsy possible zany de lainga be ohatra zany fe no anatin'ny baiboly de nareo de mbola mino any fa tena Andriamanitra iny de omeko ohatra isan-karazany ohatra ny hoe ny Sodoma le tanàna hoe Sodoma et Gomorre tsisy mihitsy élément archéologique milaza fa nisy zany tanàna ny Sodoma et Gomorre zany nefa ny archéologie sy ny scientifique de afaka mamoaka zavatra any amin'ny 8000 ans amina million d'années afaka avoaka ohatra fotsiny miresaka fotsiny hoe ny temple Inca ny peuple Inca tamin'iny cordillère des Andes iny de vitan'ny archéologue antsoratra mipetraka dôlodôla tam'izao nisy mpanjakany zao zao ny anarany tary nisy an'izao teto nisy cité an'izao karaha nyteny izy hoe nisy mpanjaka zao teto de misy proof archéologique mbola eo mihitsy le vestige le tanàna tamin'ny androny ataontsika hoe ny égyptien resaka Toutankhamon e Neferti e Ramsès e ataontsika hoe izy moa ty sadiko anaran'le Cléopâtre zany rehetra zany de anan'olona proof misy boky mirakitra an'izany misy témoin et oculaire nanoratra fantatra daholo izy zanak'anabavy Neferti na Ramsès tamin'ny taona firy ny nanjaka reo pharaon reo ary mbola hita amin'ny pyramide mbola hita soratra vita dôlodôlodôlo zany fa mikasika ny Sodoma Gomorra nada de lazaina koa fa hoe nisy ny faharodana ny mandany Jéricho vo proof amin'ny nina moa zany scientifique sy ny archéologique fa nisy fa le faharodana ny mandany Jéricho de tsy nisy zay anatin'izay lazainy anatin'ny bokin'ny Josué de anatin'ny bokin'ny Josué koa miresaka le tanàna antsoina hoe Ai fa tsy n'existe akory zany de ohatra zany ny personnage ohatra hoe Abraham tsy n'existe mihitsy zany historiquement Isaka, Jacoba, Adama sy Eva, Rikaina sy Abela nada tsisy élément na Noé tsisy élément mihitsy archéologique nefa ny scientifique de mamoaka personnage nisy ataontsika hoe ohatra nyteniko teo ohatra Toutankhamon tany amin'ny 8000 année tany zany fa voaporofo ny fisiny zany ny Cléopâtre zany de ohatr'izay zany ny fandehan'izy hoe mamoaka événement ny baiboly ohatra ataontsika ohatra hoe ny safodrano tamin'ny andron'ny Noé tsisy mihitsy ina moa zany élément scientifique archéologique manaprofo fa nisy déluge mondial zany tsy possible zany tsy nisy zany nefa ny scientifique afaka manaprofo hoe nisy période de glaciation nisy météorite nidoboka tam'izao fotoan'izao namono ny dinosaure voaporofo dôlodôlodôlo zany mipetrapetraka daholo ny déluge de milaza koa ny baiboly fa nisy ny exode na 600 000 personnes exode na 600 000 personnes 600 000 personnes zany mbola en plus n'zany ny zaza mambehivavy fa de tsy n'existe zany amin'ny tantara zany fa lainga be zany tsy n'existe mihitsy zany événement zany exode na 600 000 personnes zany tohatra zany koa ny conquête ny Kanana hoe nina moa zany ny israélita nanao conquête ny Kanana événement tsy nisy zany fa nina moa zany occupation ny Kanana de nandeha progressif pendant des années ka ho tapitra eto en vidéo eto ny zavatra lazaiko hoe zavatra tsy mitombona lazain'ny baiboly zavatra lainga lazain'ny baiboly zavatra fanohitra lazain'ny baiboly tsisy mandeha am'izay loana ohatrany hoe ohatra fotsiny hoe Bethléem naterahany Jesosy sasa milaza fa hoe Joseph sy Maria avy any Nazareta de nidina taty à Bethléem de tratra ariva tao sasa miteny ny evanjely sasa mitena Joseph sy Maria fa tao à Bethléem de ohatr'izay ka raha ohatra ninina za teneninareo afaka miady hevitsika fa zany baiboly zany tsy possible mihitsy Andriamanitra nanohatra baiboly tsy possible zany Andriamanitra zany raha eritreretina ny fahaizany sy ny angezany tsy hanohatra fatifatina boky ohatran'ny baiboly tsy possible de ampiason'olona amin'ino anao de hoe ty ny ten'Andriamanitra de ampiason'izany ny Andriamanitra tsy misadresse anao gasy
fa any Moyen-Orient ny Andriamanitra no miteny amin'olona any hoe ty matatara any Madagasikara any. Anatin'ny Baiboly tsisy resaka Madagasikara. Anatin'ny Baiboly tsisy personnage gasy nandray, tsisy Rakoto ao, tsisy Kotozafy ao, tsisy Benafino ao, tsisy ninino. Fa tsisy afa-tsy izy moa i Marie Magdalena ao, i Peter ao, i Seta ao, i tsy haiko iza. De nareo ve de mino hoe Andriamanitra zao manoratra boky de makasika ny Hébreu fotsiny resaka ao, ny Hébreu sy ny Greka tamin'izany fotoana zany. Ny tantarany ny ao anatinao ve de iza moa Damascus, i Judea, ny Galilea, i Jordana, tsisy afa-tsy zay. Tsy mamisy resaka hoe tany Nosipatra na hoe tany Morondava na ny Berotsilovia, tsisy resaka. De nareo de tokony mba mailomailo hoe efa ahoana moa zany tsika de adion'Andriamanitra ohatr'izany. Satria ny antony de ampiasain'ny olona reo amin'ny Baiboly. Lasain'ny olona fa Andriamanitra manoratra an'iny. De rehefa zareo mitondra an'iny avy any de nadika. Andriamanitra ve manoratra boky de tsy efa vita version rehetrarehetra amin'ny langa rehetrarehetra. Tsisy version malagasy impeccable. Fa de vazaha ny andika lizy amin'ny teny Hébreu le Baiboly any de vazaha zany mandika lizy ho anareo. Nefa Andriamanitra anareo. Andriamanitra reo tsy niasa loha aminareo mihitsy. Fa ny vazaha no tavandrain'Andriamanitra itoro-tena aminareo. Débile be zany débile be mba tonga havasaina. Azo atao ny mino an'Andriamanitra, azo atao ny mieritreritra ny hoe mety misy fiainana ankoatra rehetra zany fa ty resaka Baiboly sy Jesosy ty de tena fampiasaina tanteraka. I Jesosy zany prouve scientifiquement fa nisy le personnage, nisy tsy azo atao ny miady varotra mikasika an'iny fa tena nisy le personnage fa le hoe nanao fahagagany niakatra nandeha ambony rano niakatra velona any an-danitra nitantana fiainatsity ça relève que de fiction, tsisy proof mihitsy. Eritreretanao hoe olona nanao fahagagana hoe nampitsangana ny olona olombelona efa maty zany natsangana velona, nampiratra ny jamba, nanovan'ny dovay, nanovan'ny rano dovay, nanao fahagagana rehetrarehetra io tsisy élément naniray tamin'izany andro zany. Olona efa nanoratra tamin'izany andro zany efa nanoratra ny olona fa tsisy mihitsy olona tamin'izany andro zany ka niresaka momba ny Jesosy. Tsisy. Ny olona nanoratra momba ny Jesosy de efa taty amin'ny fitopolo tamin'ny eratsika. Nanoratra ny Baiboly de eo amin'ny 300 taona, nanomboka tao amin'ny fitopolo ka hatramin'ny 300. Fa tsisy mihitsy tamin'ny andron'ny Jesosy nisy olona nanoratra hoe nahitan'ny Jesosy nanao so. Zay le fampiasaina anatin'le izy. Zay ny fampiasaina anatin'le izy. Ka les personnages n'existent fa ina moa zany les divinités no problème. De avy eo hitatsika taratra am'izao fotoana zao mampinompino fatan'ny olona. Ny gasy mino fo neny lava de mpaminany, ny gasy de mino fa leny lava de niteny ina moa zany langue rehetra zao tontolo zao teneny leny lava. Nefa tsisy vidéo, tsisy proof, tsisy olona naniray hoe tena misy témoin nalalaina feo tamin'ny radio tamin'ny andro neny lava ndraiky mbola efa nisy radio efa afaka manao enregistrement magnétophone, afaka naka tsy haiko vidéo, fa tsisy ninona mihitsy fa ny olona mino fa neny lava de mpaminany. Am'izao fotoana zao da mino koa ny olona fa izy moa i maiola de mpaminany. De mitovy tsy safatry zany ny kristianina tamin'ny inao zany tamin'ny tana telopolo tany hoe Jesosy de nanao fahagagana, Jesosy de nanao so. Mitovy tsy safa amin'ny finonoanareo fatany. De aveo rehefa persécuté ndreo kristianareo tany amin'ny telopolo taorina de niatarany Jesosy de vao mainka nihitatra le mouvement. De les kristianina le persécuté eo ihany fa taty amin'ny 325 de notre ère tamin'ny andro Constantin no nananganana ny Baiboly voalohany. Nananganana ny Baiboly nangonina daholo ny évangile rehetra de atao tao amin'ny concile de Nicée. De tamin'ny andron'ny Théodose de ny officialisena le christianisme ou religion d'état. Inona moa ny antony ny officialisen'ny romanina ny christianisme fa religion d'état politique. Satria ny empire romain efa nanomboka ny azoazo de mitady fomba
i rassemblen an'le olona fa ny romanina zany nino moa zany nino zavatra hafa zany Saul Invictus nino romanina nivavaka tamin'ny masoandro nivavaka tamin'ny Dieu Mitra zao e fa rehefa hitan'ny zareo hoe ty kristianisme ty i rassembler an'olona rehetrarehetra hoe daboy daholo fivavahana anareo so fa aloha ty zany amboariny ty baiboly ty tamin'ny andron'ny empereur Constantin de zay de iny am'izay ny baiboly am'izay no entin'ny mpanjanatany any Madagasikara andemena ny saina fa tsisy dikany zao io tretra fananana eto ambony tany zao fa any ambony any misy Jerusalema vaovao de rofony daholo fanananareo lasa tsy manana an'le lenao fitiavan-tanindrazana ntsony reo tsy manana an'le fiarovana ny arenanareo satria tsisy dikany lasain'ny baiboly fa tsisy dikany io de fa rofony vazaha ihany zalahy mitoriteny tsisy dikany io nefa zalahy mandroaka an'le arena ary zalahy manan-karena be zao ny fianan zareo aty zay le izy